J'ai tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Algo manarakani izo algo ny kalitao amin'ny vidiny mirary oltra anao ny fampalalam-baovao. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, hisatra amin'ny telo sy roa arivo. Oltra anao ny fampalalam-baovao. Efa tany amin'ny taona 2024 no tsy tokony ho afaka nirosaka hofidiana ho filoham-pirenena i Andry Rajoelina hoy Gérard Andrialy Mirovason, tale général ny fiadidinan'ny Repoblika tamin'ny fitondran'ny amiral Dider Tsiraka. Ny fivoahan'ny antota taratasy eo anivon'ny tambazotra maro samihafa amin'izao fotoana izao, izay manamafy fa mizaka ny zopirenena frantsay ny filoha Rajoelina ary tsy tokony ho afaka hirosaka hofidiana intsony ihany koa amin'ny fifidianana amin'ity taona 2024 ity. Malona ny fandikan-dalàna sy ny fanemorana lava nataon'ny CENI amin'ny fikatonana tanteraka ny lisam-pifidianana. Tsy fantatra intsony ny fotoana tena hikatona ny lisitra tanteraka. Tokony hisy ny fepetra raisina rehefa tsy nahavita ny asa nampandraketana azy ny CENI ankehitriny, hoy ny mpandinika fiainam-pirenena satria fotoana mandeha ary volam-bahoaka no lany amin'izany. Nikatona avokoa ireo biron'ny kooperativa ampitaterana zotra regionaly rehetra mihazo ny lalam-pirenena fahadimy mampitohy an'ny Tomasina sy Fenorivo Antsinanana, Sonirany Vongo ary Vavatena nanomboka androany maraina. Nidina teny amin'ny Pilao Lava izay lalina mivoaka ny tanànan'ny Tomasina ireo mpitatitra nanaramaso sy nanankana ireo fiara fitaterana izay tsy manaraka ny fitakin'izy ireo. Nitrangana fanolanana tany amin'ny distriktin'ny Moramanga, zazavavy 12 taona no niaran'izany, nataona tovolahy 12 taona piray votirindrina amin'ny any. Potika tanteraka ny taovam-pananany araka ny fahaizaram-pahasalamana natao, nahiditra ponjavonjy maika ilaina avandoza miandry ny fotoam-pitsarana. Any ivelany, androany no namoaka fanambarana ny service européen Copernicus, ny salanisa eran-tany voarakitra tamin'ny fiandohan'ny volana Jona no mafana indrindra, voarakitra tamin'ny jivan'ny mpotoana ity. Miaina be ihany koa ny rotsakorana raha ny fanazavana ary efa mametrapetraka politika ny fitondrana hiatrehana izany. Ary avy hatrany ary ny antsipirindreo. Ankafaliny reto mikilasita mikivavy tsy dia koa ny tokantranonao amin'ny tsy aliny alakamisy fa 12 ny volana Jona taona 2024 ity manatra ny araba ary manasanao ampitiavana naraka ny fampalam-baovaontsika hatramin'ny farany. Anomboantsika fotoana avy hatrany ny vaovao misongadina dia efa tany amin'ny taona 2024 no tsy tokony ho afaka nirotsaka hofidiana ho filoham-pireneny Andry Rajoelina hoy Gérard Andrialy Mirovason, tale général ny fiadidinan'ny Repoblika tamin'ny fitondran'ny amiral Dider Tsiraka. Ny fivoahan'ny antota taratasy eny anivon'ny tambazotra maro samihafa amin'izao fotoana izao, izay manamafy fa mizaka ny zopirenena frantsay ny filoha Rajoelina ary tsy tokony ho afaka hirotsaka hofidiana intsony ihany koa amin'ny fifidianana amin'ity taona 2024 ity. Ary mety ho fanomanana sahady ny nini hoy ireo mpamakafaka ara-politika. Henri Florian. Raha ny fahitana ny antota taratasy izay miparitaka eo anivon'ny tambazotra maro samihafa amin'izao fotoana izao, mahakasika ny didim-panjakana fanomezana ny zopirenena frantsay feno ho an'ny Andry Rajoelina na ny décret de naturalisation izay nivoaka ny 17 novambra taona 2024 na mafisiny Gérard Andrialy Mirovason izay efa nisana ny andraikitra maha tale général ny fiadidinan'ny Repoblika tamin'ny fitondran'ny amiral Dider Tsiraka fa na ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tenany na ny gouvernement frantsay no namoaka ireo antota taratasy io fa tsy misy olon-kafa avy ety ivelany noho io antota taratasy io izay tsy tokony hiparitaka fa tsy amin'ny alalan'ireo olona voalaza ambony ireo. Tsy tokony ho afaka nirotsaka ho kandida ho filoham-pirenena hatramin'ny taona 2024 i Andry Rajoelina raha ny fanazavany satria mifototra amin'ny andininy faharoa amby efapolo ao anatin'ny lalàna mifeny zopirenena malagasy na ny code de la nationalité izay milaza fa fona avy hatrany ny fizakana zopirenena malagasy ho an'ny olo-pirenena ampitaona misafidy ny haka zopirenena vahiny hafa. Mazava ny article 42 ny code de nationalité hoe avao manana zopirenena hafa ianao dia very ny zopirenena malagasy nao. Mazava an'io. Ny BDB moakiny io nasio ihany zay
L'article 42 du Code de nationalité ne souffre d'aucune exception. Sisy exception misy io. Ary tokotra zavasara neny fa azosika an'le izy. Nanao fausse déclaration par omission izy. Finoa quoi. Sy namaky ny article 42 ny Code de nationalité iandro azy ely. Finoa quoi. Fa amin'ny lalàna kosa nandingana an'io izy dia nanao fausse déclaration par omission. Normalement aloha raha manana perte de nationalité anao de sy afaka milasaka sony. Ohatrany candidat rehetra ny teneniko teo hoe raha manana nationalité bulgare ianao na sud-africain na norvégien na français na américaine de sy mahazo milasaka sony ianao. Ny fanomanana ny ho ataony vondrona iraisam-pirenena amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho ireo mpamakafaka ara-politika izay nanaovana fanadihadiana androany no mety antony namoahany ny filoha Andrajoel anireo dosie miparitaka amin'izao fotoana izao ireo raha toka everina fa avy aminy noho nivoahany izy ireo. Amin'izay mantsy dia miaraka tsy ho afaka irosaka avokoa ireo izay mety ho candidat izay mizaka ny jom-pirenena vahiny hafa. Raha fijery an'izao zavatra zao hita fa fitondrana ankehitriny efa me malemy dia mety ho any amin'ny atao hoe misy sakana ve amin'ny fomba avoleta. Zany hoe misy fifandraisana ara diplomatika nandeha ve tany ka misy reny midingana na lalana hitondrana an'le hoe tsy ho candidat le olona. Zay zany zavatra hita ka zany hoe misy endrika fanakanana candidat mety misaka zom-pirenena ambadika reny famoahana satria secret d'état reny zany mila jerevana tsara satria misy hoe ampliation conforme zay ihany no tokony ho hitan'ny olona fa secret na fanjakana ray tokony tsy hipotra ohatran'ireny hoe misy décret mipotra ka ny faran'ity raha fijerena an'ity dia hoe misy ho candidat ho voasakana na efa misy fijerevana masotsivana sahady ao anatiny zay ho candidat amin'ny 2023 ty dia antony naporan'ireny taratasy ireny iarahantsika mahita moa fa araka fanadihadiana tao dia mety hitranga zay mety ho vinavina izy androany fa mety hipotra ny famarinana izay tsy ho ela. Tsy tokony hipetrapotsiny ny ACC na ny fitsarana avo momba ny lalim-panorena amin'izao fotoana izao fa hanaporofo io tsy fanarahan-dalàna io amin'ny alalan'ireo rantsana maro samihafa ahafahana mahita ny marina sy manamarina io taratasy izay miparitaka io. Nambarany mpamakafaka ara-politika ihany koa fa manana fifanarahana ara-piara-miasa ara-pitsarana maromaro isika amin'ireo firenena-dehibe maro samihafa ka tokony hiasa-deny izao ny filohan'ny ACC sy ny Cour suprême hanamarina sy hanadiady sady ireo izay mety ho candidat ary hamotipototra azy ireo tsirairay avy so mizaka ny zom-pirenena hafa mba hisoroana ny olana misy tahaka izao. Mbola soary miahotra maneho hevitra mahakasika ity raha ty avokoa ireo mpahalalana natona ho amin'ity androany ity fa izahantsika ny hitondrana ny faneho-kevitra izy ireo mahalona izay eo amin'ny raham-pitso fa no izahantsika ny fampalam-baovao mifandraika amin'izay ihany dia hinanamafy ny fizakan'ny filohan'ny Repoblika Andrajoel ny zom-pirenena Frantsay ny gazety Le Monde manamarina izany ho ity gazety ity ny lidim-panjakana mikasika izany izay nosoniavin'ny Prime Ministre teo aloha Manuel Valls ny taona 2024 na izany mpiaradia amin'ny filoha Andrajoel na fenina sy desonatra azy onnasaina. Aty amin'ny Madagasikara ny masino izao tontolo izao araka ny fomba fitenina laza tato ato namoaka lahatsoratra ny gazety Le Monde ary voarakitra anatin'izany fa manana zom-pirenena Frantsay ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina. Tamin'ny taona 2024 ho ity gazety ity no nahazo izany ny filoha Rajoelina ary nivoaka tamin'ny journal officiel Frantsay ny faraka 20 Novambra taona 2024 izany izay ny Prime Ministre tamin'izany fotoana Manuel Valls sy ny ministry ny ady tany Bernard Cazeneuve no nanao soni. Ankoatra ny filoha mizaka izany zom-pirenena Frantsay izany ihany koa ny vady aman-janany ary vinaina onona ny Frantsa rehefa hiato amin'ny tontolo politika ho hiatrany ity lahatsoratra ny gazety Le Monde ity. Raha ny fikarohana nataon'ny mpanao gazetiny Le Monde araka ny voarakitra ao amin'ny Code de nationalité malagasy ao amin'ny 240 very ny mahateratany malagasy raha toka efa feno taona no mangataka amin'ny ampony ny zom-pirenena vahiny. Ny filoha ankehitriny izay 40 taona tamin'ny fotoana nahazo ny zom-pirenena Frantsay io araka ity lahatsoratra ity hatrany. Ity tranga ity izay mety hitarika ny tsy fahafahana mandray anjara amin'ny fifidianana manaraka ho ity gazety ity hatrany rehefa tsy nojerena sy nezanany takominy izany tamin'ny fifidianana farany teo. Nanontany italiany kabinetra eo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika ihany ny mpanao gazetiny Le Monde momba ity tranga ity saingy tsy nahazo valy ny mahafapo ary nambarany tompona andraikitra malagasy tamin'izany fa kajy politika ity vaovao ity ary maro amin'ny malagasy no manana zom-pirenena misy zaroa. Ity vaovao momba ny fananan'ny filoha zom-pirenena Frantsay ity izay nivoaka volana vitsy tsy hatongava ny fifidianana rehefa nezanana fenina sy notakonana tao anatiny taona maro.
andrasana izay mety hotohiny sy no fiatraikana amin'ny fifidianana amin'ny volana novambra izao na mbola tsy nilaza mivantana amin'ny mahakandida azy aza ny filoha amperinasa ho iatrany ity latsoratry ny gazety Le Monde ity. Lafim-baovao dia tsy mbola fantatra mazava ny vola ilaina amin'ny fanatanterahana lalon'ny nosy amin'ity taona ity. Tsy mbola misy ihany koa hatreto ny fampovondronana ireo mpandray anjara raha toa ka efa tafiditra tao anatin'ny teti-bolam-panjakana sy mpantsina ny taona 2024. 8 miliara ariary ny tokana ampivondronana ireo atleta hiatrika ny fifananana mandritra ny lalon'ny nosy. Ny alarana efsona mitatry ny antsipriny izay. Tsy mbola fantatra mazava hatreto ny vola ilaina amin'ny fanatanterahana ny lalon'ny nosy amin'ny ity taona 2024 ity. Araka ny fantatra, ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena no hiantoka ny fanatanterahana ny lalon'ny nosy. Raha nisy voasoratra ao anatiny nisy teti-bolam-panjakana 2024 manodidina nisy 450 tapitrisa ariary ny teti-bolan'ny ministera izay tsy ahitana taratra ny fanomanana ny lalon'ny nosy. Mila mandalony amin'ny anteny mera ny vola ampiasaina hoy ny solombavambahoaka raha toa ka tsy ampy ny teti-bola izay efa nolanin'izy ireo. Mandalo amin'ny Assemblée nationale zany izy raha toa ka mbola misambombola misambambava zany ny vola ministère tsaraikaraika ao dia manodidi-panjakana miaffecté azy amin'ny ministère araiky zany afagna mampandely asa. Fa raha ohatra ny vola fa ivelany zay zavatra hafa zay. Fa raha vola fa nivotenay zany tamin'ny teti-bolam-panjakana farany igny zany dia igny fedreretiko anazy zany didi-panjakana zany magnano azy satria le vola fa nivotenay efa nandalo tamin'ny Assemblée nationale zany le vola ampiasain'ny gouvernement raha ohatra ministère vitsivitsy misy ambombola zany ao dia amin'ny alalan'ny didi-panjakana zany miaffecté azy amin'ny ministère araiky ahafahan'ireo mampiasa le vola amin'ny ohatra ngamia ohatra tsika raha ny fifidiana agny zany mety fahafantarako azy matonga zareo zany efa tsy anao zay mety misy ao zany ambombola ao iaffectena amin'ny ministère araiky zany afagna matanteraka zay zavatra izay. Nambaran'ny ministra ny fitantanam-bola sy ny toekarena raha iverenana fa amoaka didy ny fanjakana ahafahana mameno ny volan'ireo ministera izay mitady fanampiana raha toa ka tsy ampy ny tamin'ny teti-bolam-panjakana. Raha nisy voasoratra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana na sy mpantsina ny taona 2024 8 miliara ariary nisy atokana nisy fampivondronana ireo atleta hiatrika ny lalon'ny nosy. Tsy mbola misy nisy fampivondronana izany hatreto ary saika mianto tena ireo mpandray anjara. Ny kizy efa nalefa noty dia io zao dia lasa tsambo zao mbola tsisy fiantsoana hoe ahoana aiza ny budget ahoana ny tokony hanomanana an'ilay izy dia tsy maintsy hoe ny fédération sy zahay technicienne lasa mamoaka vola posy fa tsy misy tseto hoe mbola tsy misy mihitsy ngamba hoe raha maro mahita fa ny fédération rehetsarehetsa eto Madagasikara tsy mbola nahazo an'izany financement zany hoe anomanana ny VTCL io fa fantatra fotsiny hoe efa fanamboarana ny gymnase sy ny fanamboarana ny anina zao nefa mandeha fa ho an'ny atleta manokana mbola tsisy mihitsy zany tseto. Andrasana ny fanazavana amin'ny fanatanterahana ny lalon'ny nosy indrindra ny lafiny arabola. Nivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany ankila ny famiampy hataranja roa indray ny lalon'ny nosy amin'ny ity taona 2024 ity dia ny kickboxing sy ny taekwondo. Famanoloana ny fandikan-dalàna sy ny fanemorana lava ataon'ny seni amin'ny fikatoanana tanteraka ny lisy mpifidianana tsy fantatra intsony ny fotoana tena hikatoana ny lisitra tanteraka. Tokony isy ny fepetra raisina rehefa tsy mahavita ny asana mpandraketina azy ny seni ankehitriny hoy ny mpandinika fiainam-pirenena satria ny fotoana mandeha ary volam-bahoaka no lany amin'izany. Inefatra zao no efa nahemotra ny daty fikatoana vonjomaika sy fikatoana tanteraka ny lisy mpifidianana sy ny resisitra ny mpifidy hoy ny firaisamon'ny pirenena roy. Fanemorana izay taratry ny tsy fahamatorany ty vomera ity eo amparatanterahana ny asany fa ihany koa mandika ireo didy mandalana efa nivoaka tany aloha izay mamaritra ny fomba fiasa sy ireo tetiandro tsy maintsy arahany seni amin'izao fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana izao. Ohatra amin'izany ny didim-panjakana 2024 fito ambin'ny polo sy eninjato izay mamaritra fa ny fahafolon'ny volana jona ny tokony katona tanteraka ny lisitry ny mpifidy araka ny voarakitra ao amin'ny andin'ny faefatra. Tsy no ajaina ary nodikain'ny seni io didim-panjakana io ka izao nitarina izao indray. Fantarana izay tsy hita mazava ny tena fotoana ifarana ny tanteraka raha ilay fanapahana fa 7 no raisiny ty vomera maleo tena ity. Ohatra amin'izany ny ao amin'ny andin'ny fahatelo sy fahafito ao anatin'ity fanapahana ity izay ahitana ny daty ny fa 7 sy 20 jolay saingy tsy ambara mazava ary tsy hita ny hoe arrêtage provisoire arrêtage définitif tahaka ireo fanapahana sy didiny raisina tany aloha.
inona tsy tenena mazava ve fa ny faharoapolony volana jolay indray ny fikatona tanteraka satria fantatry ny seni fa efa nandika lalàna izy ireo sa ihany koa mety tsy mbola fepotona farany indray taka ireo tetandro tany aloha hoy ny ayay ny mpanara-baovao. Ity fanapahana ity izay manaiky fa nisy tokoa ny drafitra sy ny tetiandro napetraka tao anatin'ny didim-panjakana 2024 tsipika 720 ny 220 ary ny arahanrehetra nanaiky taoriany izany saingy tsy nohajain'ny seni fikatonana vonjomaika sy fikatonana tanteraka izay na ireo ratsamangaiky any seni aza afanina. Raha ny tena izy moa zany tokony hoe famaranana tanteraka nataotsika 10 juin dia inona indray zany tokony anaran'izy ity satria teo nisy famaranana vonjomaika dia eto indray zany hoe famaranana ny lisitra fotsiny nanaovana anazy. Atao inona indray ny anarany le lisitra anaovana famaranana rehefa miverina amin'ity. Dia io moa zany misy ny fandaminana amina resaka voambolana dia marina tokoa fa niteny antsika hoe famaranana vonjomaika tamin'ny 11 avril. Fa le famaranana vonjomaika nitenentsika tamin'ny 11 avril iny dia tena fandaminana anatiny. Ary raha ny esprit-n'le lalàna moa zany tsiditra lalina amin'izay tsika dia tsika zany apazava le texte no misiny hoe famaranana vonjomaika famaranana définitif tamin'ny 10 juin fa le tena famaranana définitif eritreretsika amin'ny esprit itondrasika anazy zany dia sy le 10 juin io fa aleo zany ataosika hoe famaranana fotsiny araka ny voalaza ny 9/20 amin'ny lalàna fehizoro ao ane zany dia tena miteny fotsiny hoe arretage no tenenina amin'io lalàna fehizoro io fa mba isiny zay hoe dingana zay tsy maintsy arana zay no nanasitsika ny resaka hoe vonjomaika sy tanteraka fa le tena tanteraka zany dia 16 juin. Tsy hiditra lalina amin'izay resaka lalàna izay isika hoy ny filohan'ny seni ta Marsaina Andrianarseto fa niokevitra izay manaitra ny maro amin'ny mahatompona andraikitra ambony azy manao fa niokevitra tahaka izany izay ahitana taratra ihany koa ny hoe atraiza ny fanajan'ny voamera-tariny izay lalàna izay. Raha ny tokony ho izy izay anarana tafiditra hatramin'ny 10 volana jona ihany no ara-dalàna. Tsy misy dikany mivoamera maleo tena misana amin'ny fifidianana ve araka izany ny atao hoe didim-panjakana hoy ny fanontanian'ny mpanara-baovao ka izao notsindriny ny fanapahana izay izy samy izy ihany fa tsy niarahana tamin'ireo hery-velona isan-tokony toy ny firaisamonim-pirenena sy antoko politika ny fanapahana izany. Tsy fahombiazana, fitavozavozana sy tsy fahamatorana fa ihany koa fa nitsakitsana ireo lalàna velona no ataon'ny seni raha tsy hijery afa-tsy ny fomba fiasa nandritra ity fanavaozana tanteraka ny lisym-pifidianana ity. Androany very ny fotoana lany ny volam-bahoaka nefa izao anatin'ny ayay izao ny olom-pirenena ka mahatonga ny mpamakafaka ara-politika anaitra sao tokony hisy fepetra ho raisina amin'ny ity seni ity. Rehefa misy ny asa tokony alamina ohatrandreny dia efa tokony mazava le planification matoy zany misy fanovana matetitetika ao na tsy manaja an'izay daty nomena zay dia satria misy asa tsy vita ao fa noho izay fangatahan'andro tsy fahaizana miasa zay dia mahatonga n'le mampisavorovorony sainy rehetrarehetra ary raha malala fa mivahoaka malagasy dia manana fahasahiranana amin'ny hoe famezana fahatokisana an'le fitondram-panjakana sy le seni noho ireny zavatra hoe tsy milamina ireny. Raha ny fandikan-dalàna angamba eto amin'ny firenena dia efa maromaro ihany fa eo foana mipetraka hoe faiza marina moa le institution tokony anaramaso sy anasazy an'ireny sady tadidio fa efa institution ino moa zany hoe indépendant dikan'izany tokony misy rafitra mihitsy manasazy raha ohatra ka tsy mahavita ny asa ampendriketana anazy ary tsarovy tsara fa volam-panjakana no ampiasainao ka tokony no mipetrapetraka tsara mihitsy hoe rehefa tsy voavitany efa tsy manaraka ny lalàna iny dia zao avy ny sazy tokony hipetraka. Tsy tratra ny tanjona napetraka amin'ny olom-pirenena voasoratra anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana ahina ho ambany ihany koa ny tapavitrian'ny mpifidy amin'izao zava-misy izao. Manoloana izany tokony isy ny fepetra sy ezaka lehibe apetraka hoy ny solom-bavam-bahoaka. Raha 5 taona no nomena ny fitondram-panjakana no nomeny vahoaka ny fahefana raha isaitsika zany dia 520 andro dia 2 andro no verina amin'ny vahoaka izany fahefana izany mba hifidianany ny filoham-pirenena. Misy an'ireo atokony olona izay tokony ho adiadiana manokana ny antony mbola mahatonga ny olona tsy harisika ary koa andraisana fepetra manokana satria efa nanitatra fotoana ihany seni fantatra ny fokotany sy ny commune misy an'ireo mbola marisarisa ireo ny fandraisana fanapakevitra fanoratana anarana ka tokony hidina eny fotony mihitsy amin'ny
fanentanana sy mijerevana miaraka amin'ny vodiny izay vokotany mahakasika an'ireo olona mbola tsy tafiditra anaty listareo. Ho sarotra ny andresy lahatra ny vahoaka andeha soratra anarana sy andeha hifidy raha mbola ny ahano betsaka. Raha tsy matoky ny vahoaka fa adio sy mangarahara ny fifidianana ary izay ho safidiny marina no hitondra ho vitsy ny soratra anarana ary ho tahaka izay ihany koa no tonga andatsabato. Ny analizy avapetraka moa nge dia efa fantatritsika foana ny valim-pifidianana hatramin'izay fa ny 5 malagasy ihany no tonga mifidy. Dia izay zavatra izay faran'izay mampalahelo satria tadidio fa firenena repoblika no ataontsika fa tsy monarchika zany a, dikan'izay misy rafitra tokony ajainao ary tsy fanajan'izay fitondram-panjakana ny CCS ireo matetika no mahatonga ny olona désintéressé moa fitenin'ny vahiny anazy hoe tsy mamaky lotsony fa dia raha malala ihany hoe firy nisantsika malagasy firy ny tonga fototaprizy amin'izao fotoana izao ny tonga ny soratra anagana zany zavatra zany dia efa fampisehoana ary izay fototaprizy rehefa niemitra raha tsaroantsika tsara dia izay zavatra dia efa fampisehoana mihitsy hoe le fanentanana ataon'ny organisme isan-karazany tsy mipaika intsony satria le hita baribary be le tsy fanarahan-dalàna. No zao fomba fiasan'ny CENI izao no nahatonga ireo solombavambahoaka ny vondrona izay manodidina ny 30 isa ka nanolotra ny tolo-dalàna ho fanatsarana ny CENI izay tokony handalo eny anivony antenimieram-pirenena amin'ity fivoriana ara-potoana ity saingy hatramin'ny androany mbola mihitsoka eny amin'ny fiadidiana ny primature. Izany mamarana ny pejy politika fa hiditra lafim-baovao afa-tanteraka isika dia miverina tsikelikely ireo mpizahatany tonga mitsidika ny Madagasikara taorian'ny fihavalana Covid-19 tanjona foezaka ny anatrarana ny isan'ny mpizahatany tamin'ny taona 2024 ho amin'ity taona 2024 ity ho ny ministry ny fizahantany antony nanatanterahana ny ITM na ny International Tourism Fair 2024 izay nanomboka androany teny amin'ny CCI Vato. Telo hetsy ny mpizahatany izany Madagasikara ho tratrarina ny faran'ny taona 2022 ankoatra ny fametrahana ny politika ho fanarenana ny sehatry ny fizahantany tafiditra anatin'ny pekady hiampiroboroboana ny sehatra ihany koa indrindra taorian'ny valanaretina Covid-19 ny ITM 2023 ny hetsika izay nanasana ireo mpiantsehatra amin'ny fizahantany indrindra ireo avy amin'ny nosy rahavavy. Ty ITM ty tsy vitan'ireo le salon fotsiny fa ao anatin'ity zany misy ny ireo vondrona ny association Ilvani izay eto daholo ary tadidio fa anisan'ny tanjontsika dia mampirobobo amin'ny Ilvani satria rehefa mideveloppe le Ilvani dia miaraka mideveloppe miaraka Madagasikara anisan'ny stratégie anankiray izay anatratrarina an'izay tanjona izay ao anatiny ity Ilvani ity dia misy conférence marobe. Misy conférence le thème resantsika teo zao dia ao ny tourisme durable na durabilité en tourisme nina moa zany atao durabilité en tourisme ao anatin'izany durabilité zany misy zany hoe tsy maintsy tsika rehefa mieritreritra ny hoe mampiroborobo ny fizahantany tsy maintsy mieritreritra tsika aloha andreo vahoaka eto Madagasikara reo villageois reo tsy maintsy mahazo tombony reo ao anaty rehefa boroboana ny fizahantany. Ankoatra ny tanjona ho an'ity taona 2022 ity iray tapitrisa mpizahatany ihany koa no andrasany hatramin'ny faran'ny taona 2022 manana drafitra mazava ny fitondram-panjakana hoy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta tonga nanokatra ny hetsika androany ary misy vokatra azo tsapaitanana. Betsaka ny fanampiana natao teto amin'ny tanjo fanjakana tamin'io sehatra io efa voalazana andriamatoa ministre zany na mahakasika ny allègement fiscaux maro samihafa ny fanampiana nyreo mpiantsetra eo amin'ny lafiny fizahantany fanampiana ihany koa reny orinasa tena niarambona tamin'ny fotoanany reny dia nampitsika izy reny ary mahafantatsika amin'izao fotoana zao fa manomboka miverina tsikelikely ny fatokisana any Madagasikara ary tsy tonga ho azy ny mahatonga atsika ao anatin'ny top 5 ny firenena izay tena destination touristique matanjaka ary manana ny hoaviny. Nanomboka androany teny amin'ny CCI Vato ny ITM 2023 ary toy hatramin'ny 29 ny volana Jona. Manodidina ny 700 ny trano eva ampiranty ny tolotra samihafa manodidina ny fizahantany mandritra ireo. Ny ITM 2023 izay natao indrindra ho fanarenana sy fampivelarana ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara.
Feno ny fandaharam-potoana mandritra ny andian'ny fasivy ITM izay nanomboka androany teny amin'ny CCI Vato. Ankoatra ireo mpisehatra sy matianina amin'ny fizahantany, tsy diso anjara ihany koa ireo fianakaviana izay entanina ho eny an-toerana hoy ny teo anivon'ny ofisy pirenena momba ny fizahantany. Sokajiana telo lehibe ny loha hevitra songadina mandritra ny ITM 2023 ho ny teo anivon'ny ofisy pirenena momba ny fizahantany izay mikarakara voalohany ny hetsika. Ankoatra ny fampiroboroboana ny fizahantany Lovainjafy izay tsy azo ialana manoloana ny ambana misy manodidina ny tontolo iainana sy ny zavaboary izay misy fiantraika amin'ny vatana amin'ny sehatry ny fizahantany, eo ihany koa ny fizahantany sy ny nomerika. Anankitelo izy ako teo dia ny durabilité, ny digitalisation ary ny resaka agritourisme no anatin'izany. Ka ina moa ny zavatra azo ambarana satria fa anatintsika izao roa andro B2B dia roa andro ny public. Dia manentana anoma atsika rehetrarehetra mpandrara sy fianakaviana mba ho avy ety amin'ny CCI satria efa miandry anareo ety daholo ny mpandrara, miandry antsika ety daholo ihany koa ny tolotra rehetra izay any amin'ny faritany ary indrindrandrindra efa vonintsika ataontsika hitrandraka an'izay ataontsika hoe fizahantany izay satria ho avy tsy ela ny haute saison. Raha malala moa zany nanomboka androany ny ITM. Izay ITM izay zany dia marque ny fisokafan'ny campagne eto amintsika zany mazava ho azy. Mampiavaka an'izy ity dia ny fahabetsahan'ny standy ary manarak'izay ihany koa ny fahabetsahan'ny mpitsidika. Afaka manovy fahalalana momba ny nomerika ampiasaina amin'ny sehatry ny fizahantany avokoa araka izany ny mpitsidika ny ITM no ny fisian'ny digital space. Eo ihany koa ireo loha hevitra maro no tsongaina indrindra manodidina ny fizahantany Lovainjafy. Ny ofisy pirenena momba ny fizahantany izay mivoha ny fampiroboroboana ny destination Madagasikara indrindra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary manentana ireo mpizahatany anatiny hisitraka izay akantony Madagasikara izay ihany koa. Ankoatsika misy anty vetivety ao anatin'ny dokam-barotra fohy rehefa avy isika miverina eto ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Ny loko algo, loko azo antoka amin'ny kalitao egyptianina, mora mandray, mandrakitra tsara ary manaja ny tontolo iainany. Loko algo, misy alo, aloil, ary antirouille, izay natao ho takatry ny fahefa-mividiny rehetra. Hita eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Algo manaraka ny izo, algo ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Fiantsaka miavaka sy mahavarina reharesy lovana aty aoriny tonga navao maizy atsika io arena mipetraka toy ny hoditry izy matezaka nefa malefaka tontolo vao manokabaravarana nisy ainga avao isika gasy mireadre mananazy mianjaika ohatrany hoe manalazy navelany io mary banjinana no avy maafapoany indreo mpianakavy teneno anazy averindrany isika gasy aigle d'or Neny ao amin'ny aigle d'or moa misy kapa sy vokatra maro hafa ho an'ny lehilahy Ie, misy kapa, kiraro, polo, t-shirt, bandoulière, sac banane sy vokatra maro be. Satria mila makantsika mijery ny fanomezana tsara indrindra ho an'ny dada amin'izao fetiny ray izao. Hay tokoa moa! Ho fankalazana ny fetiny ray dia ho zarainy aigle d'or porte-clé na porte-carte maimaimpony ireo mpanjifa kapa hoditra ho an'ny dada. Ny 12 jona hatramin'ny 17 jona izao. Tolotra manan-kereny amin'ireo magazay aigle d'or rehetra manerana nosy kararao tiare. Aigle d'or manandratra avy antsika.
isaona trany ianao natokantrano any mbola manaraka ny fahitalavitra akolo mamerina ny araba tafaverina somatsara atao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao hanokafantsika izany ara dia nikatona avokoa ireo biraony coopérative mpitaterana zotra régionaly rehetra mihazo any lalam-pirenena fahadimy mampitoy ny Toamasina sy Fenorivo Antsinanana Sonirany Vongo sy Vavatenina nanomboka androany maraina nidina teny ampila olava izay lalana mivoaka ny tanànan'ny Toamasina ireo mpitatitra nanaramaso sy nanakana ireo fiara fitaterana izay tsy manaraka ny fitakiny izy ireo Erino Razafimanana Kolo Masina. Andro voalohany tamin'ny fitokonana nataon'ireo coopérative mpitaterana zotra régionaly mihazo any Fenorivo Antsinanana sy Sonirany Vongo ary Vavatenina nikatona vao maraina avokoa ny birao ny coopérative rehetra pandeha vitsivitsy no verevitra teto amin'ny gare routière Tanambo 5 zao avy taman'olo zany zo io andeha angavampasa programme ny lan-tanàna zany dia andeha hamonjy fangavagnam-pasana amin'ny sabosy fa sy raha hoe dia sitrapo mandignindigny sao dia mbola hisokatra niany na mare sy nafantatra vao niala tamin'ny gare routière taman'olo zao dia efa naregny hoe sy miasa zare niany dia saky hananjaka nomaly dia sitratra fa mivalo alina vao tonga zany tomobile parasy be lalana be magnan'olo dia tonga aketo dia zao dia tabela aketo fa angatahako zany amin'izao dia lalana roto sara aveke zany eto mitovy fitondrana satria ny sasany zany mandia ny sanany tsy mandia fa zaho andeha Fenorivo dia sy niasa le andeha Fenorivo dia tabela zany programme ane Fenorivo za zao andeha full pointe maly za tonga dia niany andeha dia zanagna tsy afaka dia tsy fantatra zay ty niany na aizy pitrahagna na aizy pitrahagna miasa ambany vola akagny za mipetraka akagny mandigny aketo dia tsy mahita dia mody amin'izegny fianakaviagna akagny pitrahagna tsisy fagnazavagna fa dia hoe tsy fantatra anay tsy fa andeha tsy zany programme anay niany fangatagna dia mba hisokafagny lalagna fa mijaly zay voasakan'ireo mpitokona teto Ampilao-Lava ary tsy namelan'izy ireo hatramin'ireo fiara nitondra mpianatra hanao voyage d'étude ho any amin'ny faritra nalanjirofo efa eto ny mpianatra efa tetsy dia miverina satria ajainay ny fandaminana ataon'ireo transporteur reto tena ajainay dia miverina riaorinary zay dia mba manao fampirarana miangavy andry zareo ireo mpianareo avy Tananarivo andeha mpianao voyage d'étude full pointe Fenorivo Est makaty foana zay isa-taona dia tavela ito zao zay tokony hamonjy traikany dia mikorotana mihitsy ny fandaharam-potoananay ka rariny zareo reo raha hitokona fa tsy adalako ireo fanjakana matomitokona fa misy antony dia tokony vahanareo ny olonan'ireo transporteur reo fa lasa misy fiatraikany aty amin'ny mpianatra anay manao voyage d'étude tsy ny tombontsoanay jerenay rery fa mba mijery ny tombontsoandrareo koa zahay dia mba jereo akaiky zay fa misy zay fa manam-pahendreny nareo fanjakana zay io mitondra zany hoe voyage d'étude mitondra mpianatra ho any full point Fenorivo Est zay jerareny hoe toerana manatantara sy ny karazany reny tsy avelan'ny zareo mpanao barazy zay dia miverina fa sao dia somban'zareo ny tobilany dia alohan'ny hoe mijanona zay vahiny dia rehefa tsy avelany mandeha zay dia efa miandry zay rehefa riva avy ny andro tsy ho leo izy dia mody dia zay vao mandeha dia efa maty ray andro zany programme ny ankizinay dia mitarenan'ny polisy eto zay le polisy tsy mety eny intervention fa hoe manahirana be fa matoy izy misy zavatra takiny dia misy tsy mety eo zay ankoatran'ny fampotehany lalana isan'ny fototry ny fitokonany reto coopérative ireto ny fampidirana ireo zotra nasionaly izay maka ny mpanjifa ny zotra régionaly eo any koa ny fanitsakitsahany ireo taxi moto sy tuk-tuk ny zotra régionaly mihazo ny lalam-pirenena fahadimy ary ny fampidirana ny lalàna mifehy ny fitondrana entana izay tsy mbola mifandraika velively amin'ny zavamisy aty an-toerana mahatsiaro verozo ireto mpitatitra ireto manoloana ireo fanitsakitsahana ireo eny mahatsaro sahirana le client fa zay kosa mba mitady zoa amin'ny mitatitra anay zay mandoa licence mahatsaro zo marary zay 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 mahatonga zay patente ny jiaby zay mandoa firy million patente firy million licence mifanjakana zany magnano ataony zay tsy maintsy mitako zone zay hety ary tsy mampilaza aminareo ndreo mitandro filamina mitandro fanjakana zay tsy androboka ran'olo fa zay raha tsy vanareo malaky io tsy asa mihitsy zay ny volan-draiky ary mila miala aloha nasionaly tamatavy Sonirany Vongo Tananarivo mila miala io Vavatenina mila miala io magnaragnaraka zay koa le Fenorivo Est full point mahatsara latsaka zo zay ka tsy maintsy volagnina aminareo zegny raha zay namianao promesse peuple fo zay faritrina Lanjirofo maro lalagna amboariko zareo jusque zao tsy vita lalagna 4 heures de temps full point tamatavy ka etsy mampilaza aminareo zay eto niany tsy va mihitsy grève ndray raha tsisy fa magnaolagna io zay tsy mahazo mitondra tôle tsy mahazo mitondra salon raha misy olona mpanagny agnaty ala be akagny vaky pneu motony olo mitovy aminay indesinay io zay ty mitondra planche pokony valo foreranao
dia nanontany zay amin'zare mpitandro filaminana raha ohatra ka idadinao agny tomboky tragnony agnofanao camion fitaolana azy foly raha pare agnofa camion foly izy vadika camion dia mandeha amin'ny tôle foly ny antibafy mandeha kagny re tôle foly ve dia fourrière planche valo za ty tratrana planche valo fourrière ke nefa eo misy tikitika tsisy papier tobilina mpitandro filaminana ana mpitandro filaminana izy mahazo miasa izy satria mpitandro filaminana ny tompo mampalahelo anay zay fo zay fitsangatako zay nakarakory zay hitondra fogna raha tsy aiviny efa nisy ny fionana omaly tolakandro teo amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana ty antoerana taoriany fampahafantarana ny fisiny zao fitokonana izao fa saingy tsy nahitambokana matombola ny roso tamin'izao etsika izao ireto kooperativa ireto mbola hitoy ny etsika hatramin'ny rampitso fa tsy mbola ndray nitambi-karamany izay nampana tena ny fanjakana ireo amin'ny fitopolo mianada izay nanampy tamin'ny fanaovam-bakisiny Covid-19 ary raritra ny eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izy ireo amin'izao fotoana rehefa mitaky io zony io hoy izy ireo androany. Ny ampahany tamin'ny tambin-karamany notakiana ihany no voaloha hatreto antony mahatonga ireo mpisehatra amin'ny fahasalamana nanao etsika fanerana androany namaly ny antso ny fitondram-panjakana tamin'ny fanaovam-bakisiny Covid-19 izy ireo raha ny fanazavana ary nampanatenaina fa isitraka tambin-karama saingy tsy narahana ny fanatanterahana izany. Zay amatoana ny maro nanomboka tamin'ny 2021 zay 2020 tany aloha zany nanomboka le efa nisy le teny andotam-pianaka dia nifindra teto nanomboka nisy ny contrat ny vaccinodrome dia telo taona teo zany zay teto dia ny hatramin'izay aloha na dia tsara hatramin'ny voalohany ny karama hatramin'ny faranvolana dia azo foana fa nanomboka lefilefa le Covid dia efa tsy nirarahintsy zaretsony zay osan'izay ny osy natao mihitsy zay mafy ny asanay tena be dia be ny voany aretina atao tratra ny Covid daholo zay ny akabiazany ankizy dia ny ankizy sasany le nisan'le grevy nanao an'izao fitakiana zao dia efa voaroaka daholo fa izay sisan'izao no mijoro fa ny ankizy rehetra zao ao ambadika ao matahotra dia tsy afaka mijoro izy dia izay sisany no afaka mijoro ohatran'izao mba mitaky an'ny volanay. Efa tonga tany amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka nanao ny fitarainana sy ny fitakiana izay tambin-karama izay ireto mpiasa ireto saingy arirarirany raha nitatitra trany. Ny any ministera zao tsy ohatrany hoe arirarina foana zay efa nandeha tany amin'ny rehetrarehetra tany zay fa lany aiky zay tsy hitanay intsony zay atao dia ny faranay dia manao an'izao hetsika izao. Ny andraikitray zany dia misy karazany maro zay ao misy sage-femme, misy infirmière, misy médecin, misy olon-tsotra ihany koa dia izay zany enregistreur sy vaccinateur zay izao atao amin'ny AGR ato le izy zany zao efa arak'izay hitantsika zao efa bambangona be efa ndravain'zareo ny dikan'izany tafitra le projet ka ny fataperan'le projet mihitsy ny antony angatahanay an'le ambin'ny volanay. Akoatra ny fitakiana ny tambin-karama mitaky ny andoavan'ny tompona andraikitra ny préavis 3 volana ihany koa izy ireo hitoy hatrany ny fitakiana raha tsy tanteraka ny fampanantenana ho ireto mpiasa ireto. Iray amin'ireo firenena mpamokatra kakao fantsara indrindra i Madagasikara saingy mbola ambany ny tany famokarana amin'izao fotoana. Akoatra io ambany ny vidin'ny kakao vokarina eto amintsika noho i Madagasikara izay tsy manana ny label kakao fin hatramin'ny androany. Fitiny Kolo. Ambany tany kakao aondrany Madagasikara oharina amin'ireo firenena mpamokatra izany aty Afrika. Ny firenena izay mamatsy 100 ny kakao eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Raha ny antotanisa mandidina ny 5,1 taona isan-taona ny vokatra kakao fin ary amidy R1 ny kilao. Tsy mbola isan'ireo firenena manana label kakao fin ankilany Madagasikara. Maro ireo fepetra tokony jerena ahafahana mahazo io marika io. Hoy teo anivon'ny ICCO na ny vondrona iraisam-pirenena momba ny kakao. Nous avons introduit dans les règles internes du panel une possibilité. Nampidirinay ao amin'ny lalàna anatin'ny panel ny ahafahana manao fitsiriana ireo firenena izay nametraka antoto taratasy azahoana ny label. Tsy ireo vao ametraka ihany fa ihany koa ireo tsy nahazo izany ka verenana atao fitsiriana. Mahazo manao fitarainana amin'ny famerenana ny fitsiriana araka izany ireo firenena tsy nahazo ny label. Ao anatin'ny 30 andro no anaovana izany hatramin'ny 12 jolay ho avy ho an'ireo nametraka antoto taratasy izay ahitana manam-pahaizana miisa 4 avy amin'ny panel. Comité de révision constitué de 6 experts. Miisa 12 ireo manam-pahaizana avy amin'ny firenena mpamokatra kakao maneran-tany nanatrika ny fiaonana tampo momba ny kakao teto Madagasikara. Nandritra izany no nametrahany Madagasikara ny antoto taratasy azahoana ny label kakao fin niarahana tamin'ny CNC
na ny conseil national du cacao fotoana izay ny fanakalozana sy ny fampizahana traikefa ihany koa anatsarana ny sehatry ny kakao ary nandinina ny fanavaozana ny lisitra sy ny filaharana ireo firenena manodidina ny 20 mpamokatra kakao tsara indrindra. Avy amin'ny ady tany ny 70 isanjato ny sifankana-keriny ao amin'ny distrika Nanjozorobe sy ireo distrika mifanila aminy raha ny fanadihadiny ny vondro toboparitra ny gendarmerie Imerina Centrale ireo distrika mifanila Bodirindrina ireo izay sarom-pehezina noho ny tsy fisian'ny famaritana mazava raha ny fanazavana. Fanadihadiny Daniela Minarso. Miainga amina ady tany ny 70 isanjato ny fakana-keriny mitranga ao anatin'ny distrika Nanjozorobe sy ireo distrika mifanila aminy toy ny distrika ny Tsaratanàna, ny distrika Nankazobe sy ny distrika Naloatra Mangoro raha ny fanadihadiana nataon'ny vondro toboparitra ny gendarmerie Imerina Centrale. Ny fomba fanaon'ireo dahalo ireo misy olona eo an-tanàna namany dia io olona namany io no miantso azy mampita aminy hoe zany hoe lonolony amina ady tany ady lova na ihany koa fialonana fotsiny amina olona samy mpitady vola samy mpanao vary ohatra na samy mpanao katsaka ohatra na samy mpanao soja ohatra dia mifampialona dia zay no mahatonga ny fakana-keriny any ambanivohitra avy eo fa ny tena maro dia amina ady tany. Ny ady tany koa tsy ilay klasika fantatritsika amin'ny andavanandro hoe ity misy tany anankiray dia divan'olona roa fa amin'izao taona 2024 sy 2025 zao amin'izao androntsika zao sarotra amin'olona any ambanivohitra ny hivarotra ny taniny dia mety ihany koa provokena le izy atao le kidnapping le fakana-keriny amin'izay le olona mitady vola likida dia tsy maintsy hivarotra tany rehefa avy eo dia zay zany no tafiditra ao anatiny ao. Misy koa mifaritra mifanolo Bodirindrina ohatra tsy voafaritra mazava zava-misy zany hoe efa aloatra Mangoro ve ny eto mbola Njozorobe ve ny eto dia io efa anaovany any amin'ny lafitany sy ny sisa ezaka io inonay fa zay koa no mahatonga ady tany be dia be matetika mitovy amin'izay ihany koa hoe mifanila ny Ankazobe sy ny Njozorobe ohatra fanila ny Njozorobe sy ny Ambohidratrimo ohatra dia zay no iaviny fa misy olona avy eo an-tanàna ihany olona tsy mifanalavitra mahalala ny zava-misy rehetra eo ino no mampita avy eo any amin'ilay olon-dratsy zay matetika no zavatra misy dia hoentin' zareo le olona dia ny tanàna moa vasta be malalaka be dia zay no mampanany sarotra amin'ny fitadiavana satria mitety isa-tanàna akoatra ny fiaingana amin'ny resaka réquisition téléphonique sy ny sisa sy ny fanadihadiana atao eny an-kianja. Raha iverenana dahalo iray tamin'ireo dahalo 5 nitondra fitaovam-piadiana omaly no voatifitra ny zandary avy amin'ny vondro toboparitra ny gendarmerie Imerina Centrale nandritra ny fifandonana teo amin'ny rotonta fitifirana izay nataon'ireo zandary ho fiarovan-teny na légitime défense. Ho anay avy eto anivon'ny vondro toboparitra Imerina Centrale dia fiarovan-tena ara-drariny no misy zany hoe fifandonana araka ny tenenanareo teo misy anankiray azo sambelona zao tamin'io etsika natao omaly alina ny foandroany maraina eo io dia misy anankiray kosa nanohatra amin'reto fitaovam-piadiana hitantsika reto dia tsy maintsy manao fiarovan-tena ara-drariny na légitime défense ny zandary tamin'ity taon'ity ohatra hatramin'ny netombohan'ny taona raha tenenanareo ny ao anatin'ny distrika 3 distrika Nandramasina Manjakandriana ary Njozorobe dia 980 ny anay ny dahalo voasambotra na mpanao fakana-keriny io na fanafiana amin'ny taham-piadiana na ihany koa alatromby dia 980 ny voasambotra azo sambobelona io ary ny maty kosa tao aoriany fifandonana tamin'ny zandary dia miisa 13 nandritry ny enim-bolana 5 volana sy tapany tamin'ity taona 2024 sy 2025 ity zay fa fiarovan-tena ara-drariny zany no ataon'ny zandary raha tsy maintsy mifampitifitra fa tsy hoe olona tsy misy fitaovam-piadiana na olona samborona akory dia hotifirina daholo zay indray tsy izy zay tsy manaraka ny lalàna zay. Nisy androany ny fifandonana teo amin'ireo dahalo mpaka-keriny sy ireo dahalo avy eo anivon'ity vondro toboparitra ity tao Ambaribe, Fokotany, Soavinarivo, commune Ambanivohitra Mangamila, distrika Nanjozorobe. Vokany dahalo iray no lavon'ny bala mpitandro filaminana iray hafa azo sambobelona niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana sy fanafody gasy voasambotra ihany koa ny mpiara-miasa amin'ireo dahalo avy eto Antananarivo izay mamatsy puce téléphonique da tafampiritsaka ny dahalo hafa mpaka-keriny misa 3 tsy aivana misa 4 tamin'ity taon'ity nitranga fakana-keriny nitranga tao amin'ny distrika mifanila amin'ny Njozorobe.
nitrangana fanolanana tany amin'ny distrika ny Moramanga zazavavy iraika amby folo taona no niaran'izany izay nataona tovolahy 6 amby folo taona mpiray-vody-rindrina amin'ny any potika tanteraka ny fitaovam-pananahany araka ny fizaham-pahasalamana natao nahiditra ponjavonjo maika ilaina vandoza miandry ny fitaom-pitsarana azy fitsiny kolona. Nijanona irery tao an-trano ny tovovavy kely iraika amby folo taona no nitsiry ny filandratsin'ilay tovolahy 5 amby folo taona tao amin'ny fokotany Moramanga ambony tao amin'ny komuna Moramanga ny herinandro lasa teo. Raha ny fitantaran'ity zazavavy ity efa mamy ilay tovolahy no niditra avy hatrany ka nanampina ny vavany sy nanala ireo akanjony. Nandrahona ny amony ilay lehilahy ka tsy nasany tantara tamin'ireo manodidina ilay voaolany. Mipetraka tato trano tato dia izy nandeha nanatitra sakafo tele no somary teretere amperana tere dia aveo za nijery tele dia reraka be masoko nijery tele dia natory a dia aveo le varavarana nakatinako fotsiny sao misy olona sao dia tonga iry mahavara dia tepatany le varavarana dia nakatinako le varavarana dia nisokatra le varavarana ka naveko farevotra nanokatra anazy ny ohatra tonga mahavara dia tsy nanina fa tatory ihany dia ka izy ka niditra io dia avy any izy tonga dia nanampina mafy be vavako dia tsy ndrepy mafy be ny tanana dia tsy afaka mihezika dia nampidiny daholo ny akanjoko nisokony daholo dia aveo izy tonga dia nanolana anahy aveo avy any tonga dia nanolana anahy angambany izy mamimamy angambany izy iny fa mamofo toaka be tsy zaka dia mamimamy angambany izy iny aveo izy tampindeha itsoaka iny izy dia niteny hoe tandray moa ianao miteniteny izany a fa raha izany ianao dia mbola vonoko dia tsy niteny fa natahotra be hoe maty a natahotra be mihitsy ohatrany hoe anareo mihitsy a. Ny fahitana ny akanjo mihoson-drano nanaitra ny fianakaviana ka nanadiady avy hatrany. Natao ny fizaham-pahasalamana tany amin'ny mpitsabo hita tamin'izany fa potika ny taovam-pananahany. Teo ny nanomboka ny fanadiadiana ka nahafantarana fa olona tsy lavitra tiana vandoza. Dia tsy niteny mihitsy ny aloha dia aveo le tampony izy efa nandeha iny dia nisy zatra maditidity voaka tamina dia aveo nandeha raha be mihitsy dia aveo fa avy nandeha raha iny dia nanao akanjo aloha za dia nandeha sasa dia aveo za tsy natory intsony fa petrapetraka tery tokotany ny ambin'olona vidy zavatra vidy entana dia petraka tokotany teo dia nalefako ny raha lefa mamafara io dia tonga misery mamafara tamin'ny 9 dia kosa mamafara hoe aniza nga ty ianina ty dia izy hoe tsy anavo iny satria natahotra be azy dia nin'ilay izy. Manao antso amin'ny fijaboana ilay ankizy ny fianakaviana amin'izao fotoana fa ihany koa ny fankahirezana ahafahany miatrika ny hoaviny. Dia izahay izany ny ray aman-dreniny ty satria raha vavin'ny madamako zany a ny reniny zazakely io dia izahay eto zany ny ray aman-dreniny nanam-pianarana zay ray aman-dreniny zay no mikarakara anazy zay no mampianatra anazy rehefa mahagaga dia sakiny le mpangalatra azy le ziolahy misy no masaky mihitsy sokosoko hatran'olona amin'ny fagnadarana zanakon'olona fanodidinany sainy zanakon'olona dia zany tompoko a dia nitoro anazy zahay satria tsy mety nataony tsy eto tany misy fanjakana iansoavo ataoko mitondra fanjakana tompoko dia mba izera kaiky momba ny zazakely io amin'ny fahasalamana satria marary izy zay olona sisy vola zay amin'izao fotoana zao ka mba mangataka zay amin'ny anjima foloa. Nipetraka any amin'ny fianakaviana ity zazavavy niara-ny herisetra ity ary miasa ny ambanivohitra maro lambo ray aman-dreniny. Raha ny vaovao farany nahiditra amponjavonjo maika ilay tovolahy 5 amby folo taona taoriana famotorana ary miandry ny fitaom-pitsarana azy. Fitiny filan-kevitry ny minisitra Omaly dia nakatoavy ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ny herisona amin'ny dingana manaraka amin'ny fanatanterahana tetika asa fampandrosoana an-drenivohitra produire izay natao anadiovana tanteraka ny lakan-drano C3 mirefy 12 kilometatra. Nakatoavy ny filan-kevitry ny minisitra ny fikitihana ny teti-bola anatin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka mba hisy ampahany ampiasaina anohizana ny sy amitana ny asa fanamboarana hopitaly manara-penitra misa 13 natomboka ny taona 2024. Nakatoavy ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa ny fanombohana amin'ny fomba ofisialy ny fandarana SAPIA phase 2 izay vatsy ny sampandrara frantsay momba ny fampandrosoana sy ny vondrona eropeana. Fa amin'ny maresaka avy any ivelany dia androany no namoaka fanambarana ny service européen Copernicus ny salanisa eratany voarakitra tamin'ny fiandohan'ny volana jona no mafana indrindra voarakitra tamin'ity vampitoana ity miaina be ihany koa ny rotsakorana raha ny fanazavana rehefa mametraka politika ny fitondrana hiatrehana izany fanampanazavana entiny ny alarana Evson eo amin'ny sariny France 24.
miatrika ahitany goavana indray anio frantsa amin'izao vanim-potoana nisy afavaratra izao saika ritra avokoa ny renirano any antoerana raha ny fanazavana misy araka izany ny politika izay napetraka amin'nisy afitsinjarana sy amin'ny afampiasana ny rano eo ihany koa ny afitsinjarana ireo rano ary nisy afampiasana ireo rano izay efa nampiasaina miena be ny rotsakorana any antoerana raha ny fanazavana tsy misy rano fa araka izany ny faritra maro any antoerana izay afaritra rano mamatsy rano ny commune maro ao Frantsa no avatsiana rano amin'ny alalany ireny camion hampitatitra rano ireny amin'izao fotoana ary saika ritra avokoa ireo toerana afasiana rano krizy lehibe izay maharitra ao Frantsa araka izany amin'izao ny resaka tsy fampin'ny rano raha ny vaovao iray manjaka nisy ahitany any antoerana amin'izao ary tsy misy ny rotsakorana miena ihany koa ireo rano afaka ampiasaina izay efa nampiasaina raha ny fanazavana hatrany ary tsy tsara itompo ny vokatry nisy ahitany any antoerana raha izao no mitohy efa mametraka politika amin'izao nisy mpitondra any antoerana hiatrehana sy hanamaivana ny ahitany any Frantsa. dia izay koa tompoko lasy tompoko vavy no masakazona totra tamin'ity alina ity ankasitrahana fenonao nanaraka izany hatra amin'ny farany raha mpitso amin'ny ora mazatra ny fotoanantsika manaraka atao amin'ny fampahalalam-baovao mandra-piona tompoko. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Ni Vaovao. Algo, Manarakani Iso, Algo, Nikaltao, un vide mirage. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.